Tsy dia haiko tsara aloha le 29 mars aloha miasa foana zay 29 mars. Takony hoe amin'ny mahery-po io fa tsy dia maharaka loatra. Mitadiny ny rariny zareo, mitadiny nitsiny tariny tokony ho izy zon'olombelona no nitakiana zoan'ny malagasy ady le izy fahatsiarovana ireo mahery-po tamin'izany teo Ambohitriroatra. Ny fitiavantsika amin'ny tanindrazantsika, ny fitiavantsika andresy sy hanoitra ireo ratsy sy ny manimbanimba ny zoantsika. Fahatsiarovana ireo mahery-po. Tolona ho an'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara tamin'izany ny MDRM. Ankehitriny aloha tena mampalahelo ny lazana azy fa mbola maro zany ny tolona tokony hoentina eto Madagasikara. Ao ny resaka kolikoly atsisika izay ataon'ny société civile ankehitriny, tolona izay ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy. Tsy hitako izay fiovana fa ohatrany hatramin'izay any. Izao raha ny rehetrarehetra midangana daholo tiana ny voateo izao takana hiantitra zao izay azo telo dia hoanina. Zany hoe misy fanjanahana kolaka ihany, fanjanahana ara-tsaina, misy terivay-manta atao, izany hoe mbola tsy misy fahafahana ihany zany le malagasy. Misy vokany le izy matoa ohatr'izao fiainantsika fa mety mbola tsy ohatr'izao izy raha hoe tsisy le izy. Mivoatra kokoa fa tsy voakejy atsony. Tsy dia hitako loatra hoe inona moa zany niova fa afaka Madagasikara nefa tsy dia hitako loatra hoe afaka makaiza. Misy moa zany ara-teknôlôjia tsika ohatrany lasa be. Fa ny any amin'ny zavatra hafintsika ohatrany somary taraiky ihany. Izahay zany mbola manohy an'izay tolona izay, mbola mitady an'ilay mangarahara foana, mbola mitady an'ilay rariny ny tokony ho izy mba ahafahan'ny olona tsirairay aby mivelona. Zavatra tena tetavinay firaisan-kina ny malagasy. Izay mitarika fotsiny fa malagasy rehetra ny tonga saina mba aoriananay, manosika anay na miaraka aminay. Taloha izany raha ireo mpanjanaka no fahavalontsika, ankehitriny kosa dia io kolikoly izay manimbatra ny afongotra ny fitantanana sy ny fitondrana misy eto amintsika. Te hanentana ireo izay tanora namako handray sehatra amin'ireo association sy orinasa izay efa mitsangana amin'ny fiadivana ny kolikoly. Satria manko raha hiandrin'ireo izay rafitra efa mipetraka fotsiny sika fa hijanona mitoloka sy mijery eo fotsiny dia tsisy ninona ho vitantsika akory. Zahay manao sensibilisation any jeune rehetra amin'ny resaka volontariat. Ny resaka volontariat dia azo atao ary tena fandraisana anjara ny tanora amin'ny fiainam-pirenena. Ny ankoatran'izay éducation à la citoyenneté mbola be dia be ary maro ireo tanora mbola tsy mahafantatra hoe inona marina ny adidy sy andraikiny. Tokony ho raisiny atao anivon'ny firenena.